Atena trany ny fiarabana zay efa natolotra tao anatin'ny fampalalam-baovao teo tompoko lahy sy tompoko vavy araky ny efa nambara teo moa dia ao anatin'ny fandarana dinika isika amin'izao fotoana izao Daniela Coutson no vahiny ny fandarantsika amin'ity androany ity. Miaraba to. Miaraba Andriamantoa Germain, miaraba ianareo koa izay mpanaraka ny fandarana dinika eto amin'ny MBS ary tadidio fa ao anatin'ny fifampiarabana tratran'ny taom-baovao malagasitsika zany dia mba sarasara andrenanahary ho arivo tratran'ny taona mirary atsika rehetra ho fenon'ny soa, ho fenon'ny tsara, ho tahinjanahary hifanatitra amin'ny vady aman-janaka ary mba hanakarena amin'izay. Daniela Coutson, mpandraharaha, mpanaraka mpandinika fiainam-pirenena, mpamakafaka toekarena zay angamba amin'ny ankapobeny raha tsy diso eny ary irosotsika ny ady hevitra amin'izao fotoana izao teraka ny resabe makasika nyty resaka famerana ny vola mbola tolo-kevitra moa zany le izy amin'izao fotoana izao fa efa tsikatra ny ady hevitra maro samihafa efa somary nazavainao ihany le izy tao anatin'ny fampalalam-baovaontsika teo ny makasika nyty resaka vola arivo ariary ty hoe hoajanona amin'io ny vola farany ambony zany hoe okitiana zany ny vola ariary amin'izao fotoana izao raha tsy diso Daniela Coutson tamin'ny taona 577 no nampiasantsika ny franc tamin'ny taona 5 no nivadika ariary ny fampiasantsika ny vola teto amintsika amin'izao fotoana izao mety isy fiatraikany amin'ny toekarena malagasy ve mety anahoana ihany koa ny fampiarana an'io raha ohatra ka ho tanteraka raha fijerinao amin'ny mpamakafaka toekarenanao anyty resaka famerana ny vola arivo ariary ty. Zavatra vaovao vao tamin'ny herinandro ty mihitsy moa zany io resaka sorabola io hoe ho ataon'ny nanao fanomezana ino moa zany fanazavana amin'ny banque centrale hoe atao sandam-bola farany lehibe indrindra zany hoe fa mitovy amin'ny 4 alina ariary zany raha jerena moa zany de raha 4 alina ariary ny lasa arivo ariary de inona ny zavatra natao zaraina 20 ny 4 alina ariary de lasa arivo ariary zay ny fanazavana enitsika loatra am'izao. Ny zavatra misy de tadidio tsara fa tao anatin'ny azo atao hoe 30 taona mieritanoany angambany vao navita tena misaproprie zany hoe manana fahazarana mamadika ny ariary frantsika hoe frantsika niainatsika tsinona le franc de ny fotoana maro no nafana tam'izany fotoana tamy vao nanomboka reny be da be mifanambakana hitatsika de rehefa taty indrindra manomboka zay anao vao miteny hoe 4 arivo ariary 10 000 francs zay zany lasa automatique zany hoe mila taona maromaro zay zavatra zay nefa tsy hitatsika angamba ny zavatra nisy raha toekarentsika malagasy tao anaty na tao arina fanjanahantany hatramin'izao de mitsotsongana foana zany hoe niainatsika zany mifanovana ny sorabola tam'izany ho ariary franc lasa ariary niainatsika sy zavatra zay tsy ne tsara mihitsy koa ny toekarentsika marina fa ny zavatra misy io moa zany tenako anisan'ny tena mihitsy satria mampimebe le volatsika feno aotra maromaro raha oharina amin'ny vola any ivelany zany hoe ny asan'ny tena moa mampamakafaka azy de mametraka le comparaison fampitoviana zany hoe fa maninona marina moa tsika mampiasa zero be da be de fa hatry ny ela ny tena mba ny teny hoe mila tsoahana reto zero anankitelo reto ka rehefa tsoahany reo zero anankitelo reo de ny dikan'izany zany raha ohatra ka 10 arivo ariary ny sandan'ny euro anankiray de lasa mba 10 ariary zany sandan'ny euro anankiray mba kelikely kokoa le izy resaka sorabola fotsiny zay fa eo amin'ny resaka raha toekarena efa nezahako noporofona zany hoe nanisy an'izay raha taloha toekarentsika fantatritsika foana ny pouvoir d'achat-tsika fantatritsika foana amin'izao fotoana zao mila manao kajy akanjona na fahafana mijery satria rehefa hividy vary ianao amin'izao fotoana zao de hoe 3 arivo ny kilao amin'ny vary ho tonga zay zavatra de anao izara 20 zany ianao firy amy firy-isan-jatony ny vahoaka malagasy ny olo-pirenena malagasy ny manana fahafahana anao calcul mental hoe anazara an'iny 20 zay zavatra zay zany animban'ny resaka ekonomia de itsika efa sady hoe tokony hitady vahaolana ara-ekonomika ny fitonam-panjakana anatsarana ny resaka vola fa efa mividy de nefa ny vahaolana hitany tsy hoe vahaolana angamba fa
ny moa zay ilay teneniko foana hoe asa vonjy tavananjo matetika activisme. Ny tanjony zareo raha fahalalako anazy de hoe be loatra ny vola naparitaka ny fitondram-panjakana teo anoloana. De anisany entina anozongozonana ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zay vola zay. De andao aingany io fafana. Dikan'izay fanaovana zay zavatra anova vola zareo de tsy mba hoe anatsara an'le vahoaka ataotsika hoe 20 tapitrisa satria le iny mafaka mikirakira vola fa tena tonga de amono an zareo indray satria ny fanambakana noho ny tsy fahaizana noho ny tsy fianarana de zay teneniko hoe tao anatin'ny firy taona vao afaka mba mahavadika an'le izy de nefa ny am'izao fotoana zao indray atao le zavatra de anao calcul hoe izarana azy 20 vao mianga mba mipira monsieur Germain. Ka eo indrindra hoe ianao zao resaka teo hoe ianao isany nanao antso an'io ary tadidiko tsara atsika sy ianao mifampiresaka foana ao anatina fanaovana interview sy fanadiadiana miresaka an'izay foana hoe tokony ahena ny aotra aorinan'ny volantsika. Tanteraka izy am'izao ho anao zany hoe tokony manahoana ny fomba entina anatanterana le izy ka isiany fiatraikany ara-toekarena eto amintsika sy tsy hisy karazana hoe fanavakana na fisambadidahana ho an'ny vahoaka malagasy manoloana n'ilay resaka kajy. Ny zavatra miseho manko iny moa mahatonga ny tena amin'ny teny hoe tsoana le zéro maromaro. Aingana be kokoa zany ny fisainan'ny olombelona anankiray rehefa hoe ay raha ohatra zany ka 300 hetsy zafady raha 3 hetsy raha tsoana ny zéro anankitelo 300 sisa ohatra. Fa io zavatra io fanolora-kevitra fotsiny ny fitondram-panjakana fa ny zavatra tsy maintsy miainga amina vina anankiray tia napetraka. Eo foana manko matetika ny zavatra resahako eo amin'ny rehefa mba miresaka hoe be da be nge ny olona mitaitaitra de hoe andeha anao an'izao tsika ndeha anao an'izao tsika fa ny zavatra anankiray tompoko de hoe tsy maintsy miainga tsy maintsy mamaly ile fantany hoe inona marina moa ny zavatra de davitsika. Eo zany tsika miteny hoe ny fitondram-panjakana de tokony himetraka andeha le concertation nationale ifampiresahako matetika hoe mila mifampiresaka mila miresaka ny fitondram-panjakana satria izay ny napetraka nametrahantsika anazy teo avy amin'ny resaka tolona tamin'ny tany de ametraka an'izay le fanavaozana tokony hatongavana marina izy zany tokony hitarika de ametraka an'le vina tena tiana tongavana hoe malagasy tokony ohatrina no hitantsika eto rehefa afaka 5 taona afaka 10 taona na afaka 15 taona satria rehefa mipetraka mazava tsara zay de anomboka zany zavatra zany zany concertation zany tokony any amin'ny enim-bolana na amin'ny herintaona mihitsy tsika mianankavy miara mivaky loha am'zany de eo ny tena mipetraka ahoana ry sandam-bolatsika io inona ny tokony andaminana an'io andeo zarentsika zato io andeo tsika any manapa-kevitra am'izany daholo ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana ny mpanohatra ny GNZ ny diaspora ny malagasy rehetrarehetra miara concerté izay bien sûr représentativité alain'ny fitondram-panjakana de miara mandinika mila dinihana zany zay ahoana ny problème diplomatique atsika ahoana ny fomba ifampiresahantsika amin'ny rehetrarehetra rehefa zay concertation zay neny Dany Rakotoson tamin'ny voalohany hoe proposition hoe hainao rangaty zéro be da be ty fa zany zavatra zany raha tsy anaty concertation mila mandinika an'izany ny hoe inona zany politique monétaire atsika de eo vao mivoaka am'izay rehefa voasorotra tsara zany ny tandrozotra afahatsika am'le concertation afahatsika mandroso marina de zay olona voafidym-bahoaka eo satria andeha koa ny code électoral andeha ny hoe inona changement tokony atao ohatrany tsara ihany io efa tadidio fa aniady be tsika amin'ny resaka fomba fetina fifidanana io efa tany amin'ny intérieur io de nitsoahatsika de nataotsika indépendant de ny fomba nanaovantsika le indépendant lasa be tsy fantatra hoe fikafika be da be atao tsatokisana jerena le modèle électoral mbola tsatokisana ndray le faharoa zany zavatra ketrakety zany mila dinihana ka matoa zany manao proposition fotsiny anahako hoe ndao zeritrao zero anankitelo satria hitako hoe diso be loatra fa zany zavatra zany tompoko tsy maintsy dinihana amin'ny concertation nationale de mipetraka amin'ny politika hoe zao ara ny vinatsika ao anatin'ny 5 taona ao anatin'ny 10 taona de mandroso arakarak'izay no ahafahana mampandroso an'le firenena zany hoe tsy tokony ho vita ao anatin'ny afaka-kevitra zany io zavatra io fa tokony hoe fampidinihana lalina mihitsy raha ny fijeriny Dany Rakotoson ny zavatra rehetrarehetra de tokony dinihana lalina zany zavatra zany daholo ny ainan'ireo tadidio fotsiny zany na zareo any amin'ny norvégienne raha hoe ahoana ny fomba hitantanan'zareo ny pétrole sy ny tariny maninona ny olom-pirenena norvégienne manam-bola be any amin'ny fanjakana any amin'ny resaka asa tsika tsy mandinika tsika fa taitaitra io zany tadidio tsara fa ho 90 taona tsika hatram'izao na le fitondram-panjakana am'izao tontolo zao raha de taitaitra
mitovy amin'jareo tany aloha ihany anao piositsika zao ndray zao test détecteur de mensonge tsy mampandroso firenena tompoko zany mety ozy izy ny sasany mety io tadidio fa niza mpitondra firenena vaovaovao na tamin'ny resaka any tsy maintsy bôgôsy foana fa rehefa mitohy rehefa manomboka mitonga io afaka ray volana afaka roa volana miova amin'ny fomba fiasa miova amin'ny fomba fisainana satria nahoana satria tsika tsy nanao concertation fampiresahana ary satria anao tsy lany tamin'ny zavatra tokony hatongavana ka zay indrindra satria efa natsidika hotel resaka polygraphe na ny détecteur de mensonge amin'izao fotoana zao ahoana ny fahitanao an'io fitaovana vaovao io raha ny fomba fijery aty ivelany ohatry ny tady iveranao fomba fanao ny raika laha teo aloha tsika Daniela Coutson raha mijery ny fihetsika amin'izao fotoana zao me zany io moa fatry ny hatram'izay fa nany mampamakafaka ny tena zany de mahita hoe ohatrany fanaondrala taloha any nge nataon'le olona am'izao fotoana zao miezaka mandresy lahatra izy kanefa mitovy le zavatra ataondry zareo ny tsy fahafahany mipetraka eo am'le olona mpamakafaka manko satria ny olona mamakafaka manana fomba fijery tadidio fa io moa azavaiko foana hoe maninona moa ny vahiny miteny ya toujours 36 000 solutions satria misy 360 degré eo manana fomba fijery ny olona anankiray de rehefa anjaranao manana an'le angle hoe aiza le angle ijerevanao anazy de mba anjaratsika miteny hoe ohatran'ny ataon'le olona taloha any nge nataonao hoe mampanantena puce andeha hifidy ministre de andeha détecteur de mensonge na ohatra koa hoe misy zavatra mipotra any ananany diversion ve zany zavatra zany fanodonana ny sain'olona fotsiny vely izy satria tsy vitany zareo mamoaka an'le vahaolana aingana amiko manko efa niteny foana hoe les concertations nationales tompoko tokony hodiniana apetraka faran'izay aingana iandrematoa filohan'ny fanavaozana am'izao fotoana zao tokony izy mihitsy ny meneur satria voalohany indrindra izy tsy ny fidiny manana andraikitra izy zany zao ny zavatra nangatahany tenenany teny akanja de aloha ametraka ny concertation tsisy afa-tsy hoe nandinika an'io tsika atsovy ry mpanao politika laza reny hoe ina marina moa tena hevitra reo atsovy re memele ahoana moa ty resaka volana koa ty atambary ny olona rehetrarehetra tadidio fa tsika ny anatana sambo anankiray Madagasikara ty tsika menakavy reo malagasy tsika misavoritaka eto imezany vazaha fotsiny de tonga ny avany ivelany de miditra manao volamena miditra manao lalana manao ndretrarehetra le izy satria tsika tsy mandinika de mieritreritra ny fitondram-panjakana am'izao rehefa mahita ino moa tsy hoe partenaire avany ivelany nahita daholo nge ny olona tany aloha tany matonga tsika nanana serita reny nahita partenaire zareo nazahoana reny fa nandroso ve le firenena misy zavatra goavana be ao ambadiky io fahefana amafloam-pirenenanao io amapitarika an'izy fa ny olana tsy fananatsika an'le concertation ifandiniany rehetrarehetra hoe ty Madagasikara ty hoetitsika izy ty malagasy ty tokotokony ahoana mba fafinaretanao anazy raha mba mitovitovy amin'izareo Suisse Norvégianina malagasy fa eo le toetra mahafinaritra an'le mamalagasy ianao vao miala 3 kilometatra tsisy gentillesse ohatran'izany tsisy fitiavan'olo ohatran'izany na miresaka na fampiatranoana na inona fa zany zavatra zany de tsy mban'le mpanao politika am'izao fotoana zao za mahavita azy de tsy raha inona le concertation ka zay zavatra zay miresaka misy fiatraikany daholo zay rehetrarehetra fa rehefa ianao no manao hoe za miseho mahavita azy reo rehetrarehetra tany aloha teo miseho mahavita azy daholo fa ny zavatra miseho firenetsika ny mitsotonga na mitsotonga mbola ty amin'ny farany raha ny fomba fijerinao zany hoe mety tsy ahazahoana olona madio akory na ataoko hoe tsy afaka midetailler na mamelavelatra olona anankiray akory ilay fitaovana zay eritreretina ho ampiasaina am'izao fotoana zao io Daniela Coutson tsy tonga am'izany izy zao ny teneko anao monsieur Germain teny aminao tikanao afaka 10 taona mety tsy tiako tsony ianao ny olombelona ane miove indrindraindrindra rehefa mahazo an'le fahefana izy de miove rehefa manomboka maneno io telefony vao lasa minisitra izy de maneno foana io telefony io rehefa tsy minisitra tsony izy d'un jour au lendemain efa eny diso mangino io telefony io miova foana ny olombelona androany ianao manao détecteur de mensonge anotaninao izy ampanakarena ve no andehananao de ahoana hamaly le olona hoe de ozy izy le mana hoe mandainga io ampanakarena ny valiny mety ho hita eo zavatra eo zany ve ny test hitondranao any resaka ny tanjona ny hoe zay tokony isiny le araky teneko na mametraka an'le viny mametraka an'le politika tena
ampandrosoana izay nanaovana concertation fa tsy hoe akory hoe za be da be maka ChatGPT ana de tenenao amiko inona politique générale de l'état tokony ataoko amin'ny Madagasikara afaka mamoaka an'izany tsika isanao d'ici 2 minutes maximum fa za ve nampandroso an'le firenena tsy maintsy tsika mila mifandinga itsika za tsy miteny mihitsy hoe zany hoe tsy machine zany tsy machine satria maha olombelona ny olombelona tadidio fa araky ny teneko teo hoe mila appropriation ndrehetra zao manko ny zavatra am'seo Andriamatoa Germain rehefa fifanarahana ny zavatra anankiray tsisy masiaka ohatry ny sakay fa telona ihany rehefa mifanaraka tsara zany tsika menakavy de io fivoarana io aingana be io mazava le tenen'ny fomba fiteny hoe raha te handeha aingana ianao de mandehana rery fa raha te handeha lavitra ianao de mandehana miaraka. Idirantsika sy anao landalina kokoa zay resaka concertation na fakakevitra zay ndao moa atao hoe fikonandoam-pirenena Zay mihitsy fikonandoam-pirenena. Fikonandoam-pirenena fa iverinao anatin'ny resaka tontolon'ny toe-karena vetivety sika Dany Rakotoson misy alay vola very tamin'ny taona raha nitatitra nataon'ny Cour des comptes tamin'ny taona 5 mitetina 1,7 miliara ariary io vola very io. Inona ny fahitanao mety mahatonga an'izay zavatra zay satria raha ny detahena moa le izy tao anatin'ny tatitra de ohatrany hoe sokajy maromaro no nahitana an'izay fahaverezan'izay fa hoe inona mety mahatonga mpitondra anankiray zany tonga amina toerana tahaka zany de manao an'izay zavatra zay. Raha zavatra niainantsika teto Madagasikara tao aorian'ny fanjanahantany de be da be de inona moa nahafaty an'ireny GEMA, CAFEMA fanodonana amin'ny vola tany amin'ireny orinasa reny rehefa nationalisena le izy maty daholo le orinasa sympa na ino an'izany tsika rehetrarehetra io toetra io tompoko amin'ny maha olombelona ny olombelona de ao io samy maheno tsika reny eny amin'ny tribunal hoe resaka détournement vaky ny kesy nisy andraikitra zay nitsofoako ndre mandeha andraikitra teto amin'ny firenena inona moa ny zavatra any andre atao fa kesy rovitra de napetraka amin'ny procédure dikan'izay zany fahabangana ohatran'io de eto Madagasikara amiko tsy vaovaovao fampifanehoana moa manao vazivazy moa za hoe ndre hatramin'ny novina moa zany le 25 tamin'ny 25 octobre ve nitapitra le 2025 sa tamin'ny 31 décembre mila fantatra zany satria raha tamin'ny 31 décembre de nampitondra fanjakana am'izao fotoana zao koa raha tafiditra satria mantsy ny mpitondra tamin'izany fotoana Dany Rakotoson isan'ny dradradratra hoe tsy andeferana ny kolikoly fa izitsika ny mpangalatra fa io ny tatitra io zao manapirofo Andriamatoa Germain azadino ny discours politique fa ao ngeza discours politique ane zany be da be nge mpanao mila anjaranay izay mpamakafaka manko zay mahatonga anisany andraikitra lehibe anay mpamakafaka mampaneno laklosy miinterpréter an'ireny discours politique reny hoe tena mampety an'le firenena marina ve zay zavatra zay mampety an'le toe-karena ve zay zavatra zay fa raha ny fampiresahana hatramin'izay ohatrany tokony efa lasa lavitra tsika fa ny zavatra miseho aloha tsy lasa lavitra tsika fa mbola any migisitra ihany no misy atsika be da be ny azo atao hoe ny zavatra miseho tsy inona de anisan'ny zay tonga eo amin'ny fitondram-panjakana eo de anisan'ny manamarina ny toerana hoe zangeny navita zavatra ozy io mivaza hoe yak le résultat qui compte rehefa mbola mahita an'ireny mpatoretsena mampalahelo tsy ahitanao vahaolana ireny ianao tompoko de mbola tsy izy zay rehefa mbola tsy mitombo amin'ny fahefa-mividin'ireo vahoaka reo de mbola tsy izy zay afaka teneninao foana hoe tsika manam-bola be ao amin'ny banque centrale atsika manao an'izao amin'ny anina mbola tsy izy zay rehefa mbola tsy samy investir tsy mampiasa vola satria zay ny tena mpandraraha mbola misy doto foana zay hoe inona raha ahoana de ahindram-bola tsika mibanque rehetra mame volanao fa ianao ny tsy sa satria be da be ny sahirana tratran'le crise politique tapoka teo reny nidofotra mihitsy zany zavatra zany nge tsy hoe akory hoe manao miteny ny banque centrale hoe tena manam-bola be tsika de iazakazaka amin'ny opérateur hoe tena mila vola be da be raha nefa nindram-bola tsy tafavoaka misy étude misy sensation misy ihany hoe tena io fa lasa marina le firenetsika mila sécurité nge ny mpandraraha ary tadidio tsara fa anisany io te avisany zavatra teneniko matetika io hoe io fitondram-panjakana tsy ny fidiny io manao publicité ianao any ivelany ihany re mpampiasa vola nge mpampiasa vola ivelany eo feno be da be mpampiasa vola ao na asino io na ino reny miditra sa miditra aminao amina firenena olona opportuniste reny
Maame any izy de tena ambony be le taux ohatran'ny hoe le zavatra tena tongava. Fa ny tena vrai, tena hoe tena investisseur hoe masa mandeha manao daniny mila stabilité izy ary mila tena hoe olona azo atokisana. Madagasikara ao anaty doing business Madagasikara dia any amin'le tsisy foana. Fa itsika zany mila manana politique, ananana confiance ka zany confiance zany fatokisana zany miainga any amin'ny resaka nandeha tsara ny élection. De ny tiako atongavana zany élection tokony andeha hoe rehefa ataotsika ny concertation nationale iverina ozy ianao tsika dinihana mety tsy fantatra na androany tsika na any rindrina any fa rehefa mandeha tsara nge de mipetraka daholo ny resaka problème resaka juridique atsika ny resaka fitsarany. Ny zavatra miseho am'izao fotoana zao samy mahafantatritsika fa mbola tsy tena tsy azo atokisana ny fitsarany. Dikan'izay zany ianao raha investir atao nananato ka paye en banque sy ny anana de tsisy piaro e. Avy eo na resaka tany problème foana fa eo moa ny activisme nino moa teo amiko le asa voly stavanandro betsaka foana manao hoe raha hoe tena nizara karatany andao fa amena tany nary roa ianao ny anina ny olona manana tany amin'ny anara raha am'izao fotoana tsy mahavita mamadika an'le izy kory nefa zay mba ahafahana mety mamindram-bola mba manao investissement. De zay zavatra zay zany no betsaka loatra le hoe andao aloha zareo no latabatra boribory na herin-taona ary tsika eto mandinika tsara de avy eo mandeha ny fifidanana miverina amin'ny resaka légal amin'izay rehetrarehetra de tsorona aminao fa mihazakazaka na ny diaspora reo malagasy any ivelany reo nge tompoko mba te hipetraka eto amin'ny taniny. Tanitsika io teneniko foana hoe ny tanitsika ane tadidio fa lehibe lavitra ny olona Frantsa. Ny isan'ny olona eto amintsika 30 tapitrisa ny anjareo 70 tapitrisa. Tsika manana tany, manana ranomasina, manana renan-kibon'ny tany. Ahoana ny tsy ahafahantsika mampanankarena an'ireo vahoaka reo ary ahoana ny tsy ahafahantsika mametraka vina ampanankarena an'ireo vahoaka reo, ampianatra an'ireo vahoaka reo, ametraka tsara ny asany zany atao hoe malagasy zany na any amin'ny tany lavitra ary izy. Ka zay indrindra ny ametrahako an'le fanontaniana hoe raha ho an'ny Dany Rakotosan ina mety mahatonga an'izay toetra zay satria tsy tafavoaka mihitsy ilay firenena zany. Tsika lazainao fa manana an'izay rehetrarehetra zay feno ny eto amintsika nefa zao ohatran'io volam-panjakana aza vero azy manjavona tsy hita hoe makaiza ohatran'izany zao raha nitatitra omaly misy fiara tsy hita fotsiny de efa tsato zany misy drame population nalahelo anao mahaino an'izany. De eo le problème atsika zany hoe ina zany no mahatonga zavatra tahaka zany e. Monsieur Germain araka ny teneniko andao tsika anao latabatra boribory herintaona ao farafahakeliny ametraka fotsiny reny olana rehetra reny satria ina ny antony ina moa ny antony tenako hoe na mpanohatra na ndray aman-dreny ara-panahy efa ka misy zany zavatra zany. Inona ny mahatonga an'izany? Inona ny tokony atao mba tsy hatongava an'izany intsony? Ary inona ny tokony atao mba indrindra moa zany inona ny tokony atao mba isian'le arena anatsarana ny resaka fahefa-mividy malagasy mba ho tonga ohatrin'ny olombelona rehetrarehetra any amin'ny tany mandroso. Satria tsisy afaty-zay ngely izy. Amiko raha ohatra ka tafapetraka tsara zay rafitra zay tsy misy tsony io zavatra io. Inona no ataotsika andeha hifanenjika amin'io sa hitady vahaolana. Hifanenjika tsika hoe iza daholo nangalatra an'le 300 millions 3000 milliards za izy ohatriny izy teo. Mifampandrosoana an'le vahoaka ave andeha hanenjika an'ireny olona reny. Za tsy miteny hoe tsosa ziny izy sa ametraka rafitra tsy isian'izay tsony. Mila mandinika le fitonam-panjakana satria raha no diversion izy andao fa enjehantsika reny de anao spectacle indray tsika nisy nitsoka sambo one nisy nanao an'izao ndray one sasany ry anatina omby conteneur zany zavatra zany zay ve ny diversion de davin'le fitondram-panjakana iainan'le vahoaka efa makarary endony zavatra misy isa matetika na mahita an'le nature humain avoaka ny gazety mamono sy ny any efa mampalahelo mahita ny vahoaka ny Tamatavy efa mampalahelo mahita mandeha any ianao de mifile courant eny amin'ny arabe zay ve le samba hitady an'le vahaolana de tsisy afa-tsy le fanaovana concertation ny olona rehetrarehetra eo nareo miseho mahay rehetrarehetra eo tadidio fa olombelona reo tsy tapitrohatra ny eritreritra ny anazy ohatra ny Dany hoe mba tsy hoay le zéro anankitelo fa ny fifanarahantsika menakaveto rehefa mifanaraka tsika ndao ara mety zéro anakefatra ny tsoana ndao zéro anakirony satria zao ny politique monétaire atongavantsika tonga daholo reo nefa na tsy maninona ny directeur amin'ny banque centrale taloha tamin'ny andro olona mifanohatra de tena zao tsy nety maheno manko ny tena nge any amin'ireny niakabetsahany institution reny nge niavandrakoty any niavandravende zay navady any armaty ohatrohatran'izany ny zavatra miseho hoe de ahoana raha ny tokony ataotsika mba tena le olona mahay an'le fahaizana no tena tafapetraka eo inona ny tokony zany zavatra zany tsy vita ao anatina
fakakevitra tsy zany tompo fa mila concert fikaonandopirenena ary zay mihitsy naverimberiko hoe fikaonandopirenena natao fa tsy fikaonandoan'ny FFKM tsy fikaonandoan'ny antoko-panohatra satria rehefa reny manao anazy a fikaonandoan'le entité manao azy zay fa fikaonandopirenena de filoha-pirenena mihitsy no manao engagement ny gestion courant aloha ataon'ny gouvernement ny fanarahana zay gouvernement de manao gestion courant fotsiny ataon'ireny a mampandeha ny fampandehanandrarany firenena tsy mbola mandeha mitady mpampiasa vola avy any ivelany ihany tsy mandeha mandany vola mandeha makany any amin'ny resaka volamena sy ny rehetrarehetra fa tena hoe miassurer le fampandehanandrara rehefa mivoaka le concertation nationale fantatsika na inona ny politique industrielle inona ny politique d'emploi inona dikan'izay a mivulgariser an'iny sisa de mamahitraka mety tsy tonga de ho tonga lafatra iny fa zavatra ny fanarahana de avy eo am'izay fotoan'izay mety hita ny fanitsinana azy satria miara-nandinika anazy tsika rehetrarehetra. Iverina kely ao anatin'ny resabolitsika mahakasika an'ity resaka 3.7 milliards dollars tahirim-bola vahiny ao amin'ny banky fohibeny Madagasikara. Voalaza moa zany fa hoe io a marika fa fiarena toe-karenatsika ny famarana toerana toe-karena ny fiarovana ny sandany ariary ny fifehezana ny krizy voapirofo ao anatin'izay avokoa ary tsy mbola nisy a ny tambo indrindra raha tsy tamin'ity 3.7 milliards dollars ty. Danira Koutson, ahoana ny fahitanao an'io? Technicien ve anao monsieur Germain? Mpanao gazety aka? Mpanao gazety ana. Mpanao gazety. Indrindra manko ny tiako atongavana hoe efa niteneko ty zavatra hoe be da be ny zavatra information omena. Io tadidio tsara fa ny information anankiray a mila fotoana no misapproprier anazy ny olombelona anankiray. Ary indrindrandrindra ny akabetrahantsika eo am'le mpandrara be da be ny information tonga ohatran'ireny fa mbola tsy tonga tsy misentira an'izay fahafahana mahazo avy amin'izany zavatra zany ny olom-pirenena anankiray na mpandrara anankiray. Tiako atongavana zany rehefa mahainao an'izay fotsiny ianao de ay zay le izy fa afaka manao iny izy zay justifie fotsiny hoe mety ny zavatra nataony fa ny malagasy tompoko de midavadavatra tsara hoe manomboka zao ny plan d'urbanisme de tsy maintsy arahana azeratsika zay trano tsy manaraka ny plan d'urbanisme iny fa nanao risoriso izy tany ananana tany de natsangany any am-pivondalana ny potoany. Zany zavatra zany no ahitana hoe mety le firenena satria tadidio fa mifahitana ny zavatra mahafinaritra sy tsara fa tsy mifahinona feo ohatran'izany no manome antoka ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe tena mahafinaritra zany zavatra zany. Fa rehefa izy no ataonao vava oeraoera ohatran'izany mbola miaro zavatra fahafa tsy fantatra ny fahamarina marina propagandy aloha tonga de resana am'izay avelao asehoy marina fa de io ary mitombo ny resaka orinasa misy ny manomboka isaky ny district de misy zone industrielle zone commerciale mameny asany fa tsy hoe industrie mila manangana industrie anankiray isaky ny district omeo le vola manomboka zao de manana 1 million de dollars ny district anankiray anatsarana le économie ao aminy de ameo le vola hita-tanany de apetrao hoe ina ny polisy manara-maso an'ilay zavatra fotsiny fa tsy tononona fotsiny satria rehefa mitonononao le izy ahoana moa no atakaran'le malagasy kely 700 tsy nianatra hatramin'ny farany malagasy eny tsika eto Madagasikara tsika omenao tsiny ve izy raha tsy afaka raha tsy tonga tamin'ny fianarana ahafahana makafaka mirealiser an'izany zavatra eniny zany ohatran'ny rano tondraka tratrangiza fotsiny zany information zany fanaovana oeraoera fotsiny mifatratra na le président la le directeur anao oeraoera hoe tena nylay be za haiko nahazo volontsika rehetrarehetra iza no resenao lahatra am'izany ny banque mondiale ho an'ny malagasy de mila mandrosotsika mila hita mihitsy ohatran'ny mahafinaritra anazy any andeha anangana orinasa anangana restaurant any Befandriana Avaratra ohatra tena manaraka amin'ny fentra ohatran'ny reny KFC reny KFC neka mbola eto Antananarivo fa maninona reny tsy isaky ny district misy zany hoe propagande fotsiny zany fijerinao azy mety marina le izy fa amiko tsy hiditra lalina tsy satria tsy fantatro ny zavatra izavy ao fa amiko tsy misy fiantraikany any am'le olombelona sy le toe-karena fa de tsy haiko na fanomanantsaina ahoana sarotra le andeha tsy teny mihitsy hoe mandainga ry zareo
fa anjara ny fitonam-panjakana mametraka hoe rehefa misy ny zavatra ohatran'izao a ty ara ny zavatra tsapatsika fa ampandrosan'ny firenena ho tsapa zany ny zavatra tsapa hita maso tsapany tanana fa mampandroso no mahafinaritra mihainao anazy toy izay ohatrany hoe spéculation mialatsiny en intellectuel masturbation intellectuelle fotsiny mais ça change rien du tout on est toujours parmi les pays isan'ny firenena mahatra foantsika aloha plus pauvre dahory mahakasika ny zay hoe fiainana andavanandro zay eo am'le resaka viditsolika iaratsika mahita am'izao fotoana zao ny zavamisy ao Moyen-Orient ino moa zany Donald Trump moa zany nangataka hoe ao mba hampio ary anina ny Frantsa moa zany tonga de efa nitsipaka hoe zay tsy miditra amin'io am'le resaka Détroit d'Ormuz am'izao fotoana zao raha ny angom-baovao farany voaraiko Danny Rakotson de manodidina ny 100 ka hatramin'ny 750 dolara ny fiakarana isaky ny baril am'izao fotoana zao ny atsika eto moa zany mbola hoe mbola voatazony io satria manana tahirintsika nefa ny arahantsika nahita ihany koa zavatra nisy teo fahatarana sambo fiaingana tao anatina 5 andro savoritaka tsika mianakavy teto tamin'ny resaka viditsolika manahoana ny mety ho fiatraikany io raha ohatra ka hoe tena mitoy ity zavamisy ity tena tsy misy fiatraikany ara-toekarena eto amintsika ave fa ho voatazona raha zao zavamisy zao ilay fiakarana sy fidinana 200 ariary satria tsika mampiasa an'ilay mécanisme vérité des prix am'le resaka viditsolika na tiatsika aloha tsy maintsy misy fiantraikany io ady any Iran io satria io sakana ataony io moa zany resaka chantage sy resaka rehefa ho faty any ary namana de matesa ravako zay moa le zavatra nataondrareo iranianina izy eo moa hoe am'izao fotoana tsika manko mbola vao anatin'ny 3 herinandro angamba zay netomboany io ady io mbola afaka mampizesta ny fitonam-panjakana sa le any hoe ampy ny essence atsika mba tsy te hisiny le panika sy le resaka psychose rehetrarehetra zany zavatra am'izao iny raha moa tsy fantatra ny tena marina an'seo tamin'iny hoe sambo tara fotsiny izy moa mahalala an'izay sambo tara amin'ny marina so de fa impact am'seo zany zavatra zany fa zay moa zany nandraisany anazy mialatsiny fa mpamakafaka ny tena tia natongavana foana hoe gouverner c'est prévoir matoa anao mitatana zavatra de fa miomana an'izay anao miteny izy hoe ampy ny stocktsika le stocktsika mahavita ao anatiny inona zany rehefa ty le stocktsika mahavita raha tonga zany le mahavita nefa le guerre mbola tsy mijanona de inona zany ny plan B any le izy any zany mila jerena aingana ny ahafahana mampandroso ny olona nefa efa amin'ny transition énergétique atao ny akabetsahany efa azo atao efa vonombonina ihany io zao resaka gaz de ahoana aiza nisy politika hitondrantsika satria eo ny tena ilavana an'le technicienne sy ny mpanao politika tadidio fa mpanao politika ny azo tonga de hoe mila tetezana mialo sondrany-vongo mandeha makany Sainte Marie zay ny mpanao politika ny technicienne de ndrasa aloha manao calcul iny tsika atao am'sa atao anaty rasa atao dana sa ohatrany ahoana dika zay zany ny mpanao politika mamaly an'izay zavatra de davy ny olona anankiray de ohatran'izay zany zavatra miseho amin'ny resaka nio resaka pétrole io hoe mila anana mila vonona tsara ny fahaizana indrindrandrindra zay ministre eo satria eo ny mahatonga ny raha ohatra ka anazy ministre de gauche sa ministre de droite sa resaka environnement de anjaran'izay ny politika sy ny stratégie rehetrarehetra amahana an'le olana ka rehefa amiko zany io resaka any io tokony efa zay ny olana atsika manketo Madagasikara tsisy mpanao politika anao test zay ministre ho avy zao de test na mandaingy sa tsy mandaingy anao no testena anazy fa tsy hoe inona ny idéologie anao inona ny formation idéologique anao ny akabetsaha moa technicienne ny technicienne manko cartésienne ty zavatra ny anarany fa ny politicien tompoko tsy cartésien hoe fa tena hoe zay mila tetezana maketa zavatra impensable ndraindray ny tenenindrareo politicienne de nefa maninona tanteraka sika politika neny ny Chine matoa niala avy any fantrany izy tonga tany amin'ny areny fa aveo ny technicien rehetra miasa daholo mila manao copie tsika de ianarana copie alaina ny roplanina Boeing be any ana de aprime tsika de afentsika de travailler tsika de amboaritsika de mivoaka ny roplanina fa ozy izy mpanao politika hoe mila roplanina tsika teknolojia raha tsy ananatsika ozy izy zaday tsy ataovy de merina technicien any tsy haitsika mihitsy mametraka an'izay hoe
mila ilaina mpanao politika satria mpanao politika no afaka mametraka hoe zao ny zavatra ilainay, zao ny zavatra ilain'ny vahoaka, zao ny zavatra atao de anjaran'ny teknisiana rehefa avy eo mamoaka an'le tokony atongavana à partir an'le idéologie hoe miresaka fiarikarenana ny droite, ny resaka fiarahamonina ny ary amin'ny gauche, ary resaka tontolo iainana ny centre, de arakarak'izay idéologie zay no amahana an'le vahaolana mba ahafahana mamaly ny filan'le fiarahamonina. Raha ny fijerinao zany hoe mety tsy voatazona io vidy solika raha izao fandehan'izao? Tsy raha mbola mitoy ny ady tsy voatazona zany vidy solika. Mazava. Dahoary, resaka tontolon'ny fandrarana vetivety tsika Dany Rakotoson mampandraranao inona marina tena zavatra iainanareo mpandraraha am'izao fotoana zao? Ny fahantrany vahoaka. Fahantrany vahoaka. Ny zavatra am'seo moa matetika kely be da be misy raha mijery tambajotry tseraseratsika eo amin'ny ray hetsy ozy izy, roa hetsy eo ny tena olo afaka manjifa eto amin'ny firenetsika eto Madagasikara zany hoe tena afaka mividy an'le vidin'entana tsara zany. Kely zany zay. De io marché io zany divan'ny rehetrarehetra. Le ao ambaniny indray nefany raha ohatra tsy ho niraisitsika fotsiny hoe fianakaviana any ivelany moyenne zany farafaratiny indroa izy mandeha miditra any amin'ny centre commercial any amin'ny supermarché reny manao tsena ny herinandro. Ny tsika indray mandeha isam-bolana raha manana possibilité na isaky ny 2 volana satria ambany loatra le pouvoir d'achat. Tsy nisy politika atsika lasa politika inflationniste rehefa hoe andao ampakarina ny karama. Satria tsy manana politique, tsy manana mesure d'accompagnement tsika anatsarana an'le hoe miakatra fahefa mividy midina ny vidin'entana. Misy resaka production anatin'ny zavatra io. Misy resaka taxe ao anatin'ny zavatra hoe protégena les productions internes. Be da be zany mesure d'accompagnement tsy ataontsika fa taitaitra fotsiny moa ny ndray ministre ny commerce de ndao hoe izy mampiakatra vidin'entana gadraina zay akatana fivarotana mampiakatra. Avy ndray misy manafatra vary de mampalahelo le mpamboly vary fa le vary afara na mora be de le izy nefa ny ato mividy zezika lasa ambony. Zany zavatra ketraketra zany nataon'izay mpanao politika tonga eto hatramin'izay satria tsy miaina an'le idéologie izy. Tsy mahafantatra kory any amin'le tena environnement social rehetrarehetra iainana izy fa information kelikely comme ça fotsiny de hoe zao ny politika ohatrany tsara zao politika zao politika amin'ny vary maro an'izao de andao ndray anao taitra ndray de andao andao aloha de tavana volany amin'ny banque iraisam-pirenena ohatran'ny mety ty politika ty. Zany hoe tsy politika à long terme zany de davina fa de maika raha vonjy tavanandro fotsiny ohatrany hitantsika amin'ny lalany potika ana de maika fotsiny andao aloha ny vahaolana kely de tip top de ana de jerena sasanarivo zao tena ahitana zany mihitsy zany foana ny ainatsika teto hatramin'izay. Raha tsy ny anan'izay tsika efa tsara daholo ny lalana tompoko fa zay foana ny ainatsika hatramin'izay tsy mametraka zavatra tanjona lavitrezaka hoe malagasy ohatrany ahoana ny tokony ho hitantsika eto, Madagasikara ohatrany ahoana ny tokony ho hitantsika eto. Anefa ny angetsorona rehefa ireo mpanao politika ireo nge mamakany vela mba mahita ohatrany ahoana maketsy amin'ny nosy rahavavy milary eo anao Maurice mijery tambazotra serasera anao mahita ohatran'izao ve ny fiainan'olona de maninona ny antsika tsy mba mety ohatran'izao de miseho milay indray le tonga mahazo fitondrana de mibotsina indray aloha fa tsy mihaino mihitsy mizara tsy mety any ao ananinanao. De inona ny iainana ao anatin'izay hoe fahantrany vahoaka satria midina ambany ny anona manahoana ny orinasa ao anatin'izany rehetrarehetra zany inona ny zavatra ataonareo zany? Sahirana foana ny orinasany tadidio tsara fa inona moa zavatra ataonay miezaka ny ahela velona an'le orinasa de tsy maintsy misadapta am'le hoe inona ndray zany stratégie tokony atao, inona ny politika tokony atao rehefa tonga ny ainanay reny ohatran'ny orinasako zao atao hoe azo atao hoe 10 taona latsaka kely am'izao fa ny ainan'izany atao hoe teo Ambojatofo teo ny ainan'izany crise politique zany avy eo moa ny ampony resaka covid de misadapta foana ianao manao négociation anao any amin'ny tompotrano, manao négociation anao any amin'ny fournisseur, manova carte ianao rehetra ny zavatra am'izay be da be io manana capacité de résilience ianao de avy eo koa anao misadapta am'le environnement de mijery hoe ohatrany ahoana de anisan'izany ny tena membre amina ino moa zao groupement professionnel alalana hoe ahoana ny fanatsarana miditra ianao amin'ny resaka fanofanana resaka fanofanana ny orinasa ao aminao de
jerenao satria tadidio fa tsika koa eto Madagasikara nanana problème na resaka ressources humaines foana tsy ao le capacité tsy ao le finiavan'le olona akabetsan'le olona hoe rehefa misy asa de zara aloha misy asa fa tsy passionné am'le asa mihitsy vitsy ianao mahita olona ary le passion koa problème misy question de temps mety eo anatin'ny 5 taona 1 taona 7 taona 10 taona le izy tiany fa rehefa aveo izy reraka ihany satria tsy récompensé ny olona zany olona passionné zany matetika récompensé any amin'ny farany anao de miakatra ny motivation zany iainanao daholo zany amin'ny zavatra am'zao ny akabetsaha moa zany rehefa hoe tena de manao fuite de cerveau de lasa any amin'ny firenena rahavavina lasa any amin'ny tany mangatsika rehefa tonga andririnina fa treto mbola tsy mieritreritra ny aleto Madagasikara Daniela Kotso tiako loatra ny fireneko ndawary eny ary mahakasika le resaka fanavozana am'izay ny irosotsika manao ona ny fahitanao an'le resaka fikonan-doha nasionaly tena mizotra makany ve tsika ahoana ny fomba ahafahana hoe miaino any Daniela Kotso ao anatin'izay fikonan-doham-pirenena zay voalohany aloha tsika tsy mizotra makany matoa ny fitonam-panjakana makany am'le fanavozana io makany am'le fanavozana io sy le fikena tsy makany tsika satria raha makany zany tsika tena tokony mifantoka amin'ny misy ny fitonam-panjakana tsisy satria tadidio tsara fa afaka manome proof ve afaka manome proof zana mihitsy no anazavana anazy ny fanazavana manko no afahana mametraka an'le proof dawary rehefa nandeha ny tolo-lansio tamin'ny 25 octobre zany de tadidio tsara fa io zavatra io koa hoe tsy tamin'iny no mipoaka fa efa fiainatsika manatolo mihitsy efa stressé tsy mivoatra ny vola tsy misy be da be ny olona tsy mihinan-kanina be da be ny tanora tsy hitany hoe ahoana ary ty fandeha ty fiainana ty efa mifanontany fotsiny ahoana ihany ahoana ihany tsika ty mipoaka le zavatra ohatran'ireny tonga ary le olona hoe hito ary le olona tsy mividiny io tsy nataony an'iny fa hoe mila fanavozana ianao no nasana ndray andraikitra de andao ary atao le fanavozana tsy ny teny andao anao atao filoham-pirenena ohatran'le raiky ala teo aloha fa hoe andao anao fanavozana dikan'izay zany rehefa nandeha atao le fanavozana de tokony se concentrer amin'izy hoe andao anao an'le concertation nationale fa tsy hoe akory hoe andeha ametraka amin'ny ministère ny fiadidinan'ny république anao ny fanavozana fa tena izy de ny resaka gouvernement tanteneko foana hoe tokony isy gouvernement de consensus de anao gestion courant fotsiny zany ve tsy fizarana seza tsy resaka fizarana seza zany fa hoe le fotoana anaovana le concertation satria mila fotoana maromaro io fa tsy hoe akory hoe vita ao anatin'ny fakakevitra fotsiny tadidio fa ny olona rehetrarehetra mpanao politika voantso am'izao fotoana zao am'ireny zavatra ireny de fa olona mpanao politika miaro ny sezany hoe aiza nafahako mitsofoka am'ty zavatra ty efa olona contaminé daholo ny akabetsany ny mpanao politika sy ny olombelona eto Madagasikara efa contaminé efa contaminé satria ela loatra le fahavoazana sy le fahantrana ara-tsaina nisy eto Madagasikara ahoana moa no eritreretanao hoe ny zavatra de davy maçon voalohany indrindra nety hoe ahoana no amitahana an'le patron vide endesement asina fasika ny atsasaky ny aniny io toe-tsaina sisa zay le fa le toe-tsaina hatrany amin'ny mpampianatra hoe ahoana no azahoako cours particulier de tsy atao feno ny cours de ny fampianarana any etrany fa mila mianatra cours any amiko izy indretrarehetra ny efa contaminé dikan'izay zany rehefa ataonao fakaky ny olona miaraka aminao eo na ray latabatra ary de tadidio tsara fa farafaratsiny ny 20 isan-jato ndray fa contaminé ny seza mamaky anazy fa filohan'ny fanavozana anao ianao zany tokony lucide afana mametraka tsara inona le politique ianao no miguide satria personne ressource daholo reo olona manoro hevitra hoe zao ke tamin'ny andro latsiraka latsina zao ny zavatra nyseho zao ny nafahatendreny zema reny ahoana tsika ve de mbola hiditra am'resana nationalisme misy discussion be eo inona raha zany tokony atao miteny ny mpanohatra ny anay ny orinasa anay namokatra be da be tonga anay be da be zany ny discussion mbola mila apetraka tsara fa antonga filoha nametrahana anao an'le fanavozana azy de izy no mikadre rehetrarehetra miaraka am'ireo technicien am'resaka fanaovana cadre logique na ny resaka stratégie plan stratégique rehetrarehetra ho a Madagasikara hoe ohatrany ahoana ny tokony vao a Madagasikara ao anatin'ny 5 taona 10 taona 30 taona ary 50 taona rehefa mazava manko zay na tiatsika na tsy tiatsika rehefa mety ny atao izy sao anara-mampidi-trano
aingana kokoa le fivoarana fa tsy lozantsika manao diabolisation vao miakatra amin'ny premier ministre vaovao de efa tsy mamela io olo nianina io sala am'zao io fa rehefa mipetraka le concertation hoe olo loatra n'izao fomba ividanantsika premier ministre manomboka zao tsy maintsy atoko manana idéologie manao ohatra zany tsy fantatry sy ao anatin'le concertation tsinitsika hoe ahoana le politique resaka politique ato amintsika avoaka anaty concertation ahoana ny resaka fivitana resahana anaty concertation ahoana ny politique commerciale ny industrielle resahana anaty concertation ahoana ny politique na environnement eto amintsika ahoana ny resaka zavatra tokony discutena point par point hoe hoentina izy ty Madagasikara ty ary atao ohatrany ahoana malagasy ahoana ny resaka assurance santé amin'ny malagasy ngatsika eto nga misy resaka an'izany na kely tsisy na vidy panafody na vidy piainana nge de samy demerde daholo zany ve no atao hoe fiainana samy ho faty daholo antsika mianakafy tsy hoe mba mianoatra ny vahiny anakafy apetrao le izy fa raha tsy mandinika an'izay fitondram-panjakana fa manao oeraoera fotsiny hoe za mahay tena tsy intelligent noho ny retraretra zay efa teo tenao tompoko be da be ny intelligent teto hatram'izay fanjanahantany zay fa Madagasikara hatram'izao mbola isan'ny firenena faran'izay mantra dikan'izay zany ovay le fomba fiasa fa tsy mety ka eo indrindra le ametrahako alefantanina hoe ahoana ny fomba ianonany Danira Coutson zany ao anatin'ilay fikonantom-pirenena ka Danira Coutson ge personne ressource ohatry ny personne ressource rehetra rehefa fantany mba tsara hoenona le feo de atsona de mba eto misy coin kely ana eo ananany eo de mandeha ny discussion satria misy ny resaka hoe andao ny resaka fizahantany antaniny ianao monsieur Danira Coutson afapo ihany aloha zay amin'ny fizahantany mipetraka ny rafitra rehetrarehetra miezaka manao bonne gouvernance zay ny resaka manampy ny sahala am'izao zay fa maisatra le izy satria telo retsy ihany mbola hatram'izao vitatsika eto Madagasikara satria problème transversal ny resaka lalana ny resaka aménagement touristique ny resaka formation des professionnels ny financement satria zay mba te hanangana resort nefa tsy hita le kanina be da be le zavatra tatao zany hoe za Danira Coutson personne ressource afaka kanao hevitra fa ianao fitondram-panjakana fitoanandopirenena anazy no mahametrize hoe zao zany araka ny tapaka misy pisehatra maromaro tsika reto zao ny zavatra zao zany mapety anazy satria misapproprier daholo zay menakafy am'izay fotoana zay eny ary mamarana fandarantsika Danira Coutson famitinana amin'ny fomba fohy indrindra fa makasika an'ity resaka fanavaozany ity mankasitraka sy makatelona tamin'ny fanasana monsieur Germain ny tena moa olo-pirenena malagasy mba miezaka mamakafaka am'izay takatry ny saina maro nefa nylalovana ary matony tena miteny hoe amboary le fomba fiasa zareo de satria ohatra mbola lavitra mihitsy tokony zavatra anankiray zany rehefa misapproprier azy ny olo-pirenena rehetrarehetra de aingana ny ainatsika zany tompoko tamin'ny 2003-2004 exponentielle ny croissance atsika teto Madagasikara tonga teo amin'ny 2007 izy zay nanomboka oui monsieur de ohatrany tonga de aveo moa tonga tamin'ny fanonganana 2009 dikan'izao zany ty malagasy ty de mora ny tokony anatsarana azy fa aza atao politika hoe ianao mahavita azy fa averiko le fomba fiteny hoe raha te handeha lavitra tsika de mandehana miaraka fa raha te handeha aingana ianao de mandehana irery fa ny zavatra miseho afaka fito taona de misy olona anankiray ohatranao koa mbola mety mahay kokoa anao manala anao io indray ho tonga fito taona ve de tsy haiko aloha bon aloha moa de atao an'izay satria zay zavatra niseho foana teto amin'ny firenena eny ary makasitraka Danira Coutson makasitraka atsika ampijery tapitra ny fandarana tamin'ity alina ity mametraka ny soavatsara veloma tompoko mandra-piana tompoko